La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Ny farin'androany ilay team building nataon'ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana tany Mantasoa ho fanatanterahana ny vinina 74 ny filo herera Rajaonarimampianina no antony. Mametra-panontaniana ny vahoaka malagasy ny hoe inona no vokatra azo tamin'ilay PND no avy hatrany dia ity vinina 74 ity no anaovana draft. Manoloana ny mbola tsy fivoahany ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena volana vitsy mialohany tokony anantanterahana azy araka ny lalam-pandrenana dia manome fanazavana ny filoha lefitry ny seni amin'ny lalàna ahafahan'izy ireo manantanteraka ny asany. Maro ireo zaza no maty alohan'ny fahaheritaonany vokatry ny infection neonatal, tsy mbola misy ny vahaolana maty paika manoloana izany. Andro ray natokana kalazana ny andro ny mpifankatia ny andro ny 14 febroary. Kolotsaina vahiny izy io ary efa mahazo vahany eto amintsika. Any ivelany roa taona aty aoriana ampy ny pirofo rehetra hiampangana n'ilay Prime Ministre Israeliana Benjamin Netanyahu hoy ny teo anivon'ny mpitandro filaminana any atoerana. Mbola manohy ny asany izy hatreto. Ny andidin'izay hoaranao afaka fotoana fohy. Finaritra top klasy sy tompom-pamanasanao anaraka ny fampalala amin'ny Vaokolo TV hatramin'ny farany any motsika ny vaovao dia ny farana androany ilay team building nataon'ny gouvernemanta mahafaly solonandrasana tany Mantasoa ho fanatanterahana ny vinina 74 ny filoha hery Rajaonarimampianina no antony izay mampametra-panontaniana ny vahoaka malagasy fanady Andrarson. Ankoatra ny RRI na ny initiative résultat rapide fantatry ny maro tamin'ilay hoe asa zato andro ny gouvernemanta dia nisy ihany koa ny conseil des ministres décentralisé na ny filakevitry ny ministry tsy jara-pahefana natao tany Tomasina, Antsiranana, Toliala ary Mahajanga izay tsy natamboka ny teo amin'ny sosialim-bahoaka sy ny fahampandrosoana raha-toekarena fa fihetsiketsehana no betsaka. Dia izao ndray volana vitsy sy farana ny fepitoam-piasan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina hery sy ny hery vaovao Madagasikara team building indray ny fihetsiketsehana atao. Mamaly izany sy manazava ny antony nanaovana ity team building ity Prime Ministre Omar te Mantasoa rehefa nanontany amin'ny mpanao gazety hoe nahoana anao amin'izao fotoana izao nanaovana ity team building ity. Rehefa tany amin'ny farany Matavo nanao izao. Tsara be ny teneninao zay. Mampanontaniana filoham-pirenena koa zay. Tsy hoe tsy nilaina izy hatramin'izay fa soa ihany aza farany mandat satria tsy farafanamperana akory ity 724 misy manko ny olona mieritreritra ohatra hoe ho tapitra c'est la fin du monde ity 724 ity. Non, tsy farandro zany 724 mitohy foana ny fiainam-pirenena. Ny antony tenenako hoe tsisy fepitoana no anatanterahana ny team building fa ny fotoana rehetra dia azo anatanterahana azy azaratsika azy zao satria ainga vaovao no heverina ho azo zany amin'ny team building ity ary hitondra fomba fijery vaovao, hitondra fomba fiasa vaovao ary hitondra fanovana toe-tsaina ihany koa ho an'ny malagasy saray avy. Tsy farandro ty taona 24 ity ho amin'ny Prime Ministre fa ho amin'ny vahoaka malagasy kosa dia fotoana ahafahana manolo sy manala ireo mpitondra efa hita fa tsy naomby tamin'ny fitantanana raha-panjakana ka mahatonga izao fahasarana lalina mahazo ny firenena izao amin'ny alalan'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 24 ity ihany. Fifidianana izay hatramin'izao volana vitsy monja anatanterahana izany dia mbola tsy misy ny lalàna feh azy fa mbola fino ny filoham-pirenena any aminy araka ny nambaran'ny Prime Ministre nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety mialoha nandehanany tany ivelany varany teo ireny. Manoloana ny mbola tsy fivoahan'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena na volana vitsy mialohany tokony anatanterahana azy araka ny lalam-pandrena dia manome fanazavana ny filoha lefitry ny seni amin'ny lalàna ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany Andrarson trany. Miteraka zavorovory amin'ny vahoaka malagasy sy mpanara-baovao maro ny amin'ny mbola tsy nahamohan'ny gouvernemanta hatramin'izao ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana eto amintsika.
indrindra moa ny fifidiana filoham-pirenena izay tsy maintsy atao amin'ity taona 2024 ity araka ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra 5 no lalàna ahafahansainy miasa amin'izao fotoana izao amin'ny fandrafetana ny lisy-pifidianana. Manazava izany ny filoha lefitry ny Seny Rakotonarivo Thierry. Mikasika ny lalàna izay ampiasain'ny Seny arahany vao miram-pirenena mahaleo tena misana fifidianana amin'izao fotoana iresantsika izao amin'ny asa rehetra fanomanana fifidianana dia ny lalàm-pifidianana izay fatatsika amin'ny anarana hoe code électoral le lalàna fehizoro laharana fa 2020 sy 2024 aotraotra 5 no ampiasaina amin'izao fotoana izao amin'ireo asa fanomanana amin'ny ankapobeny izay atao amin'ny fifidianana. Zany hoe raha asa amin'ny ankapobeny ho fanomanana fifidianana amin'ny ankapobeny dia mbola afaka mizotra miasa aloha zany zao ny Seny amin'ny fanaovana lisy-pifidianana, amin'ny fanaovana zavatra amin'ny ankapobeny, fa rehefa tena iditra amin'ny tsipiriny amin'izay ohatra ividy ny fitaovana ilaina amin'ny fifidianana, iresaka mikasika ny fampelezan-kevitra, iresaka mikasika ny zavatra amin'ny tsipiriany momba ny fifidianana iray dia ho sahirana amin'izay fanomanana. Amin'izao volana vitsy meloha ny fifidiana filoham-pirenena izao dia mazava ny nambaran'ity filoha lefitry ny Seny ity fa tsy misy ny lalàna fehizahny fifidianana filoham-pirenena izany. Ny lalàna fehizoro 20 sy 20 tsipika aotra 5 dia natao ny fifidianana filoham-pirenena voalohan'ny Repoblika fahaefatra. Ny lalàna 20 sy 20 tsipika aotra 11 kosa dia natao ny fifidianana resolombavambahoaka voalohan'ny Repoblika fahaefatra. Fanampy mpanazavana. Tsy misy lalàna azo ampiasaina amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy misy lalàna azo ampiasaina amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka. Ny antony dia satria ireo lalàna izay nanaovana fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavambahoaka farany teo dia tsy azo ampiasaina intsony fa lalàna izay nifidianana ny filoha voalohan'ny Repoblika fahaefatra. Isika nefa izao ifidy ny filoha faharoa ny Repoblika fahaefatra. Ohatran'izay ihany koa lalàna nentina nametraka ny solombavambahoaka voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra, tsika nefa izao hiditra amina mandat faharoa. Manoloan'izany, lalàna inona zany no ampiasain'ny Seny karakara ny fifidianana filoham-pirenena io raha tsy mbola misy ny lalàna vaovao? Inona no atao mahatonga ny gouvernement mbola tsy manolotra ireo volavolan-dalàna ifehy fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka hatramin'izao? Tombotsoan'izy amin'ny fametrahana tsy fitoniana fa ayaya maro samihafa toy izao eto amin'ny firenena. Amin'ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena efa nitaky hatry ny elany tokony hamoahana volavolan-dalàna ireo dia ny mpitondra ankehitriny ny tompona andraikitra amin'izay mety iseho vokatra amin'ny fametrahana aya sy tsy fitoniana eto amin'ny firenena izany. Sary mesika ny raharaha hosinina ary fahaoreo manam-pahaizana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena fampandriana andrisa ny vahoaka malagasy fa tsy hisy toy ity raharaha ity raha ny fanenkevitra izy ireo fiona saina. Sarimihetsika efa voaomana ary efa vita fifanarahana ireny tranga nandritra ny fisamborana sy ny famoahana ny hosiana arfa itsoaka ny Madagasikara ireny, hoy ny nambaran'ny Radanoara Julien manam-pahaizana eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Anongana na amono mihitsy ny anton'le rangahy ny fifandraisitsika any aminy zany zao raha ohatra hoe itory ifampitoritoreny zany tsika dia jereo ny attitude ny fihetsika ilay ambassadrice frantsay teto amintsika ny zavatra nataony ny hoe ministra mihitsy no tenena zany nanao pression io hoe amoahana an'le rangahy any Antamora nefa efa fantatra fa hoe ampandosirina le izy sisy ny atahorako amin'izao ke resaka ohatra ny cinéma le izy na ohatran'izany ampandrindra drisa ny vahoaka fotsiny fa ny tena marina dia fa hoe efa any efa vity iny dia na hosamborina ary iny na higadra ary iny dia vitavita ho azy marina fa hiteny zany ny frantsay hoe zay olona anankiray ve dia hanimba ny relation Madagasikara sy Frantsa kanefa ny aorina izy ao ambadika dia hoe ho hitanao ny azo anao. Manamafy ny fisian'izay sarimihetsika tamin'ny indraraha iny ihany koa Iranira Arnosy Armanana. Ankoatra izay, nambarany ihany koa fa very ny fiandrianan'ny pirenena malagasy vokatry ny raharaha iny. Karaha misy fitoriana vaty amintsika malagasy na fitoriana vary amin'ny frantsay efa azo lazaina hoe ao anatin'ny sarimihetsika daholo zany rehetrarehetra zany fa amin'ny zao efa fitondrana zay araka ny voalazako teo hoe alohan'ny
vahoaka tanteraka izao raha mbola misy disadisa toy izany ndray eo amin'ny firenena rotota zay mampiseho indrindraindrindra fa ao anatin'ny fitondram-panjakana ao mihitsy no misy zavatra tsy milamina dia very tanteraka ny légitimité le fitondrana panjakana ka eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Frantsay zany dia za mino fa tsy dia misy fifandraisan'ny misy fiantraikany firy fa sarimietsika daholo ihany zao rehetrarehetra zao araka ny efa nentina taminao teto amin'ny fampalalam-baovao nametraka fitoriana any ministry ny fitsarana malagasy Rasolo Alexandrine Elise ny procureur de la République an'Antananarivo Razafintsoa Odette Balsama tompon'ny licence d'exploitation ny UTV teo aloha izay lasa Skewan rabe antry ny ony Hervé mpanolo-tsaina manokany ny filoha Rajonary Mampianina Hery Rakoto Malala Willy izay mpanolo-tsaina ny filoha Rajonary Mampianina Hery ihany koa no mpitantana ny Skewan raha ny loharanom-baovao iray dia ireo olona notorian'ireo dia nambarany Osinary fa isan'ireo namadika sy nitory azy teto Madagasikara nefa ireo no nampifandray azy tamin'ny filoham-pirenena malagasy ka nahatonga ny tenany ho mpanolo-tsaina sy mpanofana ireo miaramila mpiambina ny filoha amperinasa. Tsy tokony hijanona amin'ny taremarika sy ny andraikitry ny RNP ny fanadihadiana mahakasika ny fandaniana sy ny taremarika nivoaka tamin'ny trano-kalam-pifandraisana io dingana sy tompona andraikitra maro ny tompona antoka amin'ny famoahana ny volam-panjakana na mitombona na tsy mitombona ireo taremarika nivoaka ireo. Lili Rabiata. Taorin'ny fanamboarana ny taremarika navoaka ny ARMP mikasika ny tsenam-barim-panjakana samy manao kajikajy samihafa ankehitriny ny mpanara-baovao amin'ny elanelana misy eo amin'ireo taremarika navoaka. Tsy nijanona eo amin'ny fisiany aotra 3 mihoatra araka ny fanazavana narosy ny tompona andraikitry ny ARMP ny fantsiana nentina raha ny hita taty aoriana. Misy amin'ireo fourniture ohatra no nesorina fotsiny tao anatiny io listra io. Tahaka ny an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fividianana fourniture sy article de bureau ho an'ny Cisco Ambatoboeny ohatra izay mitetina 13 miliara ariary sy 57 tapitrisa. Na ihany koa ny fanesorana ny fividianana ny rayure sy machine à rayure climatiseur ho an'ny ministeran'ny vola sy ny tetibola izay mitetina 12 miliara 450 sy 300 tapitrisa ariary. Nesorina ihany koa ny kojakoja informatika ho an'ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana izay mitetina 7 miliara mahery. Tsy tokony ho fanitsiana tsotsotra tahaka ny fanovanana nataon'ny tompona andraikitra ihany no atao raha misy marina ny taremarika tsy mitombina tamin'izay voasoratra raha ny fanazavana. Misy contrôle maromaro zany le resaboly io fa tsy hoe milaza ny tompony ministre ny finance hoe ambamboaro ry ARMP le vola fa 10-0 telo nareo somary kototo zay ary tsy mitombona satria ny chiffre ny ARMP ny avy any amin'ny PRMP tsirairay avy dia ny ARMP amin'ny autorité de régulation azy zany manao consolidation zany hoe fa tokony isy contrôle zany asatino zany miainga le izy avy ary amin'le ordonnateur de secondaire ary amin'ny PRMP dia ao akaikiny io misy an'le gestionnaire d'activité reo zany aloha dia efa misy contrôle zany tokony ataon'le PRMP dia rehefa avy eo tokony mandalo iny amin'le DAF fa misy ministère tsy rattaché any amin'ny DAF ny PRMP fa rattaché directement ministre eo zany le afindrafindrao. Tsy ny fanovana ireo taremarika ireo no fepetra tokony ho raisina tamin'io tranga io. Tsy ny fampiasana ny tetibola tamin'ny taona 2012 ihany koa no tokony ho aray-maso raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Mampametra mpanontaniana ny mpanara-baovao ihany koa ny fahanginan'ny mpamatsy vola vahiny izay manome ny ampahany betsaka amin'ireo tetibola ireo. Vokatra ny fanitsakitsahana ny commune Antananarivo renivohitra ny lalàna momba ny fandaniana ny tetibola no antony mampitarasika ny famoahana izany ho ny préfet de police n'Antananarivo ny maraina teo teny Antsimbazaza io ny nasaina. Ny tsy fanajana ny lalàna momba ny fandaniana ny tetibola nataony teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no antony mahatara ny famoahana ny vola hoy ny préfet de police n'Antananarivo io maraina io nandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny biraony eny Tsimbazaza. Ny loi 2014-020 amin'ny article 75 dia milaza tsara hoe la gestion budgétaire pour chaque collectivité territoriale
est fixé comme suit. Deuxième quinzaine du mois d'août pour la commune. Ka i préfet tsy niteny mihitsy hoe any amin'ny deuxième quinzaine ny mois de décembre nareo commune zay vao manao session budgétaire. Tsy niteny an'izany andrareo fa le tsy fahaiza mitatana zany. Dia izay zany no mahatonga le fahatarana amin'izao fotoana izao. Miaro ny tena ny préfet de police n'Antananarivo taoriny nanambarany teo anivon'ny syndicat ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra SMCAR fa avy aminy no mahatonga ny fahataran'ny famohanany vola eo anivon'ny commune. Efa nalefako maro ny lettre d'observation kasika le budget. Izay zany le fandehan'le izy tsy marina hoe izahako no bloqué ny karama. Normal raha tara ny karama raha tsy mandeha karama reo noho ny nataony zareo ihany fa tsy noho nataoko mihitsy. Ny ata ao anatiny ny ary zany efa mandevitra 13 jours zany dia vitako ny traité amin'ny budget. Fa normalement tokony any fin any amin'ny 2 mars zany tapitra ny 30 jours. Andrasana araka izany ny fivoaran'ity toedrara mampifanolana ny commune Antananarivo renivohitra sy ny préfet de police n'Antananarivo ity. Ho voaloha ara-potoana ihany ve ny karaman'ireo mpiasa volana febroary. Lafy vaovao hafa kosa indray dia gadra iray tamin'ireo telo nitsoaka tamin'ny fonjana tamin'ny orany sabotsy ifo alahady teo ny tratrany mpitandron'ny filaminana omaly manahy ny firongatren'ny tsy fandriam-pahalemana ankilan'izay ny vahoaka manoloana ny tranga fisehoana gadra tafatsoaka foana teto amin'ny firenena miantarandriana. Tratra omaly teny amin'ny distrika Nambodratrimo fokontany Antanjondroa Irary Jona Slofinaina iray tamin'ireo gadra tafatsoaka atao amin'ny fonjana Tanimora ny sabotsy foalahady teo. Fampitam-baovao avy amin'ny mponina no nanampina hafantarana ny toerana nisy io gadra nitsoaka io. Efa fantatra ny gendarme mateny hoe misy fianakaviana eny Ambodratrimo. Zay zany efa nakalozana teo ka natonga ny gendarme zany nieritreritra mihitsy hoe mety ho eny koa izy. Dia rehefa nahino an'izay vaovao tamin'ny mponina teny zay dia nidinana teny toerana dia izy efa nakavilona maraina teo moa zany no tratra satria tao amin'ny ray beny izy no tratra. Dia izy moa zany omaly ihany dia efa vita ny fanadihadiana mikasika an'izay fandosirana zay fa naterina teny amin'ny fampanohavana omaly ihany teto Antananarivo zany dia efa ny atsiafa omaly ariva ihany efa naterina any zany izy mbola eo-pikaroana azy leo namandro lahy reo zany tsy ray lalana reo rehefa mivoaka tao fa eo pikaroana andreo namandro lahy sy izay mpandositra hafa ankoatr'izay taloha. Tsy voalohany no sy ny gadra tafatsoaka ny fonja teto amintsika. Manoloana izany anefa mandrenjeranantsa ny mponina maro no mitaraina noho firongatry ny fitsoahana dahalo eto Madagasikara io sy ny firongatry ny fitsoahana jolahy. Amin'ny resaka fanjam-pahalemana zao matahotra be zahay satria le gadra voditra sanandro zany manahirana be izy ireny verina amin'le banditisme indray zany rehefa mivoaka avy ao dia mamporohoro ny vahoaka be. Zay zany ny fiatsaikana aty aminay. Tahotra be zao zahay vobetibety zao misy olona 2 maty eto Ampasika. Tsy fantatra hoe novonon'olona sa inona. Fa tsy mody farana fahatarana fodiana zao amin'ny 4 sasany eo. Tsy mody ariva mihitsy. Zay zao no matahotra an'le ohatrany hoe resaka ohatra hoe mandehandeha zay le ohatra makamanketina ohatra hoe mandehandeha zay ohatra mitatadetina mivarotra solda matahotra zay amin'izany tena gadra. Tamin'ireo gadra maheriny zato nitsoaka atao Ikongo ohatra 10 tamin'izy ireo ihany no tratra ary naverina nahitra ponja ahina ny mety efa hiparihan'ireo hafa. Raha ny fikarohana aloha zany hatreto nataon'ny gendarmerie tany toerana na mety hoe toerana mety isitrihan'le gadra reny mety ho fianakaviany na mety olom-patany dia hatreto aloha zany dia tsy nahitana mihitsy raha ny Ikongo sy ny manodidina fa efa fantatra fotsiny zao efa niala lavitra ny Ikongo ireo olona reo. Ny olana kely amin'le izy fotsiny moa zany tsy manana n'le sarany reny zany ny gendarmerie ka mampanano sarotra n'le hoe fikarohana anazy fa tsy maintsy hoe any amin'ireny le hoe fisafona atao reny zany dia misy olona anontaniana karapanondro ohatran'izany dia zay vao hoe raha tsy manana izy vao hoe sao dia izy tia. Hatreto mitoy ny fanadihadiana amin'ny fikarohana azy ireo Rajaivina voafonja 2 tamin'ireo nitsoaka teny Antanimora no mbola tsy hita. Rakotoarsoa Entsoa Rafalka 20 taona izay voasazy 15 taona Tranomaizina noho ny von'olona sy halatra sy Rafalmanana ny Rina Jean 20 taona migadra mandrapahafatiny noho ny fanaovana vola sandoka. Hatreto tsy hita taratra ny vahaolana mivaingana tolotry ny fitondram-panjakana isorohana ny tranga toy izao.
tondray anaraka dokavatra isika melohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny vaovao izay ahitana ny lafiny finoana katolika nanomboka androany ny carême eo ihany koa ny vokatra teo amin'ny lalao mandroso ny ampavalon-dalana ny UEFA Champions League izay nanomboka androany ary amin'ny toy anio alina rehefa avy eo ary. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Découvrez le F1 Plus 4G en Telma Shop pour seulement 149 000 arrières. Telma, numéro 1 des vrais cadeaux. La grande fête de sélection internationale de Yaosu, 4 mars 2018. 4 mars 2018. Karazana manetrika miaosoa no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy ary carnaval lehibe amin'ny 4 mars izy. Tao daholo isika rehetra entina mahitra azy miaraka amin'ny ambassadorany Aosoa Samuelson Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagascar. Fête be any Aosoa. La fête be any Aosoa. Fête be any Aosoa. Pour la rédaction de texte, rapport, contenu web, brochure, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Feneto amin'ny fampalalam-baovao isika mitony tisatisa amin'ireo mpiasan'ny zone franche iray eto andrenivohitra sy ny mpampiasa azy ireo nanao sitina ny ampahany tamin'ireo mpiasa androany ary manome 27 ora ny tompon'andraikitra. Fanadimy antarandriana evo. 27 ora, io no nomen'ireo mpiasa ranjato ho an'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy andraisana ny tanàna ny fitarainana nataon'izy ireo ny 1 ny volana desambra 2017 araka ny fanambarana androany. Mianjandroatra ny tady amin'ireo mpiasana afaka aba eo andraharo sy ny mpampiasa. Ny ato tamin'ny asa nanomboka ny volana desambra teo, tsy manakintsony izy ireo ary nanao sitina androany teo anoloan'ny bureau'ny inspection de travail an-Tsavola. Miatra manomboka an'io ny 27 ora. Ny zavatra ataonay aorinan'ny 27 ora dia io moa araka ny stratégienay fa izay ane tsy izay ireo rery ange manany olana io fa misy orinasa mitovy aminay koa nge any Ambobao mbola ray ihany zany reo dia any Tanjombato koa mbola misy misy fepetra zany ho raisinay fa stratégienay le izy hatreto. Mananisy ny hevitra ambadika amin'ny faniliklihana azy ireo ny mpiasa namoaka fanambarana. Hatramin'izay izahay dia miasa foana fa tamin'ity taona ity izy nanao an'io. Ny antony angamba dia le izy efa tia hanilika anay hoa tsy tia hanao an'le manuel ntsony izy fa hanao robot angambany. Izay ny antony io. Contrat de travail zany ho an'ny sasany efa izay ane mpiasa ato anefa misy 12 taona mahery ny asany. CDI le izy indéterminé fa misy koa le contrat de travail zay ataony orinasa io
ao anatin'ny roa taona anao dia miverina ho toy ny mpiasa vaovao indray tapahana isaky ny roa taona zany le contrat ho an'ny mpiasa vaovao dia tsisy dikany zavatra tsy misy fotony zany ny fitakinay zany dia voalaza ao anatin'io 4601 io ihany tsy miala ao anatin'io 4601 io zay. Amin'ny fadimy volana mars izao no fiverenan'izy ireo miasa saingy mitaky ny famahana ny olana mialoha ireto farany. Raha toka tsy fanajanonjom-piasa no andraisan'ny mpanao fihetsiketseny izany. Nanazava kosa ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ity zone franche voatonton'ity izay nisafidiny tsy alaina sary fa miankina amin'ny fisiany asa atao sy ny saison isy ny komandy no ahafana mampiasa azy ireo. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia maro ireo zaza no maty alohan'ny faheritaonany vokatry ny infection néonatale. Tsy mbola misy ny vahaolana maty-paika manoloana izany fanadina ho lifro. 7 isaky ny zazateraka arivo no maty alohan'ny fahadimy taonany ary 700 amin'ny fahafatesana vokatry ny aretin'ny néonatale leto Madagasikara araka ny tatitra nataon'ny firenena mikambana ny taona 2020. Maro ny antony mahatonga ny fahafatesany zaza alohan'ny faharay taonany. Ny 20.200 zaza dia tratry ny aretina vokatry ny néonatale avokoa. Ny facteur rehetrarehetra zany mifavoriser ny émergence sy diffusion ny résistance bactérienne dia misy amintsika eto, misy amin'ny tanàna Andalam-pandrosoana. Anisan'izany ny fampiasana antibiotika tsy voakontrôlé, ny resaka hygiène fahadiovana dia facteur, anisan'ny facteur zany reo mampihanaka ny résistance bactérienne. Reo anefa misy amintsika eto. Ny infection izy nilazaiko teo ambony ny tahany otrikaretina amintsika eto zany hoe tokony hojerena akaiky zany zay resaka zay. Dia ankoatran'izay koa ny zavatra tena tsapa hoe amin'ny premier semaine ny vie zany hoe merinandro voalohany atarahan'ny zaza zany tena miseho reo problème na infection reo. Maro ireo antony mahatonga ny fahafatesany zaza alohan'ny faharay taonany. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana. Eo ihany koa ny tsy fananana paikady mahomby. Mbola tsy misy hatreto ny andraikitry ny fanjakana manoloana ny infection néonatale ity. Mbola tsy isy ihany koa ny paikady izay aroso ministèran'ny fahasalamana manoloana izao tranga izao. Ny resaka paikady dia anjaran'ny ministèran'ny fahasalamana no misahana an'izay. Fa zahay zany misy ka misy zao amin'ny afaka ray volana ary mbola miara-miasa amin'ny ministèra zay amin'ny ministèran'ny fahasalamana manao mamolavola paikady hiadivana amin'ny resaka résistance bactérienne. Ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana indray zao no mitady vahaolana iadina amin'ny ity tranga ity. Manao izay tiany atao ny sinoa eny amin'ny cité du jardin du siècle be masoandry itosy raha nivelotarainan'ireo mpiaramonina manoloana izany tsy voahaja cahier des charges amin'ny mahacité azy hoy izy ireo fanadiny Gaëtan Andriatsilavo. Miteraka olana ho an'ny mpiaramonina eto amin'ny cité du jardin du siècle eto be masoandro itosy ny fananganana ity trano be ny sinoa ity. Efa nisy ny fanoherana natao ary misy 720 ny sinoa voangana manohitra izany saingy mitoy hatrany ny fananganana ny fotodrafitrasa. Milaza ilay sinoa fa efa manana taratasy fahazondalana ka manohy hatrany ny asany. Tsy nisy anefa vidinana ifotony nataony teo anivon'ny commune raha ny fanazavana. Avy hatrany dia nanome fahazondalana ho an'ilay sinoa ny ben'ny tanàna. Rehefa nisy ny fametrahana fitarainana, nilaza ity farany fa mandratsy ny endriny eo mason'ilay sinoa ny fanakanana ny fotodrafitrasa. Anjarany amin'ny mahaben'ny tanàna azy anefa ny manantanteraka izany raha misy ny fitarainana. Isan'ny fotodrafitrasa manome endrika ny commune be masoandro itosy ny cité du jardin du siècle. Raha ny zava-misy anefa tsy voahaja intsony ny endrika mampiavaka ny toerana noho ny ataon'ireo olona sasany. Raha ny fantatra ny orinasa sinoa Sogecoa no nanangana ny cité. Ny orinasa ny tompon'ny tany ary nametraka rafitra tsy maintsy arahan'ireo izay hanorina trano. Ohatra amin'izany ny filatry ny trano, ny fametrahana zaridaina nomezana tontolo iainana mirindra sy ny maro hafa. Misy araka izany ny antsoina hoe cahier de charge, mirakitra izany fepetra izany saingy tsy voahaja intsony ankehitriny. Trano mijalajoala, tsy misy zaridaina ary manakona ny mpifanolo-bodirindrina aminy. Manakorotana ny fiarahamonina ary manimba ny endrika mahacité eny an-toerana. Antony mahatonga ireo mponina manodidina hanao fanoherana. Efa maro ny fitarainana natao, na teny amin'ny commune, na teny amin'ny fitarana, na teny amin'ny bianco manoloana izao tranga izao. Tsy mbola nisy nefa fandraisana fepetra manoloana izany.
miandy ireo tompon'andraikitra isa tokony araka izany ny ponina eny amin'ny Cité du Jardin ary manantena ny fandraisana fepetra entitra manoloana izao tranga izao. Iakatra fitsarana rapitso tsy fitsarana anosiny raha fanaovana lavanty fiaran'olona tany Ampasimbola district Anaparafara Ambatondrazaka natao navady tany sandoka tamin'ny taona 2024 Andrarson. Raha mpitso iakatra fitsarana etsy amin'ny fitsarana anosiny raha rana voaroro huissier navady tany iray nanao lavanty fananan'olona tany Ampasimbola Pitandrefana district Anaparafara Ambatondrazaka tamin'ny taona 2024. Raha tsy ahivana ny taona 2024 no nisy olona iray nananany ASEP vola ka fiarakody iray no natao antoka. Nisy ny didim-pitsarana tamin'izany nandidy ny vahatany anao lavanty ilay fiarakody natao antoka rehefa tsy voaloha araka ny fotoana ny fanarahana ilay vola. Nanao fanoherana izany didy izany anefa ny tompon'ilay fiara izay nananany ASEP vola satria efa nisy ny ampahana lohany tamin'ireo vola notrosaina. Tamin'izany fotoana izany indrindra nefa no efa nanaovany ity vahatany sandoka ity lavanty ilay fiara. Nahazo taratasy fanamarina avy amin'ny filohan'ny Chambre nationale des huissiers de justice et commissaire priseur de Madagascar ilay tompona fiara natao lavanty fa tsisy ny vahatany akory ilay nanao lavanty ny fiarany. Tsy voizao no nisy ny tranga toy izao raha ny loharanom-baovao ray avy any an-toerana fa efa matetika no nanao izao ity vahatany sandoka ity. Hatramin'izao anefa dia mbola manohatra ny asa fisolokiany olona ity vahatany ity any amin'ny district Anaparafara Ambatondrazaka iny ka mampitaraina amin'ny mponina any. Manantena ihany koa ny fitsarana hitsara araka ny tokony ho izy ireo mponina any an-toerana hitsara ny asa fisolokiana toy izao ataon'ity milaza zovady tany ity mandritry ny fitsarana rahampitso ka mba hamerenana amin'ireo voasoloky ny fananany. Lafiny finoana kosa indray dia manomboka androany carême na ny 70 andro mialohan'ny Pasika ho an'ny kristianina katolika manerana n'izao tontolo izao fanadinika eto Anjeatsilavo. Androany fa 14 ny volana febroary alarobiny lavenina ho an'ny kristianina katolika manerana izao tontolo izao. Manomboka araka izany ny fotoanan'ny carême ho an'ny kristianina katolika rehetra. 70 andro mialohan'ny Paka, miala lahady fotoana natokana hankalazana an'Andriamanitra. Isa feno ary fotoana anomanana zava-dehibe ho an'Andriamanitra ny 70. Ohatra, tao amin'ny testamenta taloha, 70 andro sy 70 alina ny safodrano tamin'ny andron'ny Noa. 70 andro no fotoana nomena ny vahoakan'ny Niniva hibebahana. 70 andro sy 70 alina i Eli mpaminany nandeha mialohan'ny torian'ny vaovao mafaly. 70 taona araka ny testamenta taloha vahoakan'Andriamanitra dia tany anefitra. Anomanana an'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo mba ho vahoaka atsoika hoe mendrika an'izay atsoika hoe tanina mpanantenan'Andriamanitra izay. Dia 70 taona namanana azy nandeha nakany anefitra. Ary raha maranantsika anazy izay tsika eo amin'ny testamenta vaovao dia hoe Jesosy Kristy tompontsika 70 andro sy 70 alina izy mifady hanina, mivavaka. Dia izany zany nataon'ireo ataontsika hoe mpaminany ary Jesosy Kristy tompontsika. Ary atsika kristianina kosa dia hoe indrindra atsika katolika ny katesizme fiangonana katolika mampianatra atsika na hoe katesisy kely araka mazana atsika hoe iny natao hoe carême dia hoe 70 andro iomanana amin'ny Paka. Zay zany nataontsika hoe 70 andro iomanana amin'ny Paka. Azo aseho amin'ny endriny samihafa ny fifadikanana sy ny fifehezan-tena ary ny fibebahana. Azo atao ny mampiena ny sakafo andrahoana ka manokana ny ambiny ho an'ny mahanitra. Ireo moa raha tena izy dia tokony ireo fiainana teo hoe kristianina fa amin'izao dia apatsahivina ilay izy satria adinany ny fiainana andavanandro eny. Fa ireo zany ny tena tokony fiainan'ny olona anankiray ny tena hoe kristianina mivavaka bebe kokoa izy fifandraisany amin'Andriamanitra ary miezaka izy amin'ny fifadikanana familahantena mba ahafahany manao asa soa. Zay zany ilay izy ohatra hoe androany akonao fifadikanana tsy le hany masaka no ifadiko fa ohatra hoe mahandro vary aho zao dia raha raika poka amin'ny fahandro ny mpianakavy dia safona kely ny vavany dia hoe iny atokana ho an'ny olona tsy mihinan-kanina. Fa tsy mety le ohatra hoe efa eo ny sakafo dia ohatra hoe fady hanina androany ny alika singisoa voky. Fa le hoe mifady hanina androany le manta dia eminao mihitsy hoe iny ianao zany fa dia tonga faran'ny carême dia amena mahantra ireo fiombonanao amin'ireo olona tsy misakafo mihitsy ilay sakafo izay nifadinao. Ny voalohan'ny volana aprily 24 no fankalazana ny Paka amin'ity taona 24 ity ary 50 andro aorian'izay ny Pentecote. Miavaka kely ny alarobiny lavenina sy ny andron'ny Paka amin'ity taona ity. Antony, andron'ny Saint Valentin ny alarobiny lavenina
ary andro ny poisson d'avril ny Pâques. Andro iray natokana hankalazana ny andro ny mpifankatia ny androany fa 14 febroary. Kolotsaina vahiny izy eo ary efa mahazo vana eto amintsika. Fanadidina. Fomba maro samihafa no nentin'ireo mpifankatia nankalazana ny fetin'ny mpifankatia tamin'ity anio ity. Misy ireo maneho izany amin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana. Misy ihany koa ireo misafidy miala voly kely amina toerana mbola tsy fale. Misy ihany koa ireo tranombarotra efa nanomana karazana fanomezana ahafahan'ireo mpanjifa misafidy izay mety aminy. Raha oharina tamin'ny taondasa mavitrika kokoa ireo mpifankatia, indrindra ireo tanora tamin'ity andro fankalazana ny fetin'ny mpifankatia anio ity. Samy manomana izay fanomezana izay avokoa ny tsirairay, anemoana izay fankalazana izay sy ho fanamafisana ela fitiavana efa miorina hatramin'izay. Alobe dia efa nisy dia efa nandeha tsara foana an-tsena fa tamin'ity efa akaiky mihitsy rehefa tombotra ilay izy vao izao tanora ny tena petitra ary navitrika ny lehilahy tamin'ity taon'ity ny tena vidin'ny olona zao peluche peluche dia misy koa le coffret izay nataony spécial Saint-Valentin dia navitrika hatrany tsirairay tamin'ny fividianana sy fisafidianana ireo fanomezana tolotra ho an'ny olon-tiany tamin'ity anio ity. Ny lehilahy ny tena mazoto mpanjifa izay fanomezana izay. Miavaka araka izany ny fankalazana ny fety mifankatia tamin'ity taona ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia nanomboka omaly lalao mandroso nampavalon-dalana ny UEFA Champions League any Europa any. Lalao roa ny tanterahana omaly. Tena andrasan'ny maro ny fifandonan'ny Real de Madrid sy PSG any oaly. Fanidiny Henri Florian. Omaly no nanomboka ny lalao ampavalon-dalana mandroso eo amin'ny Ligue des Champions. Raha ireo lalao roa omaly nafana tanteraka ny lalao voalohany izay niona ny Juventus sy Tottenham. Ny sarakady sala roa ny lalao ny fanandrinany rotota izay samy naneho endri-dalao mendrika sy mahafinaritra ny mpijery. Raha ny lalao faharoa omaly izay nifandonan'ny FC Bâle sy ny Manchester City. Nanjaka tanteraka ry zareo Citizen manoloana ny ekipan'ny FC Bâle. Voka-dalao 4-0 izay nivoahan'ny Manchester City nandresy. Ity farany izay nitarika tamin'ny isa 12 tao amin'ny vondrana any izy azy. Raha ny lalao arahina amin'ity anio ity kosa ao anatin'izay ampavalon-dalana ny Ligue des Champions izay hatrany, iona ny Real de Madrid sy ny Paris Saint-Germain. Ity lalao ity izay andrasan'ny petit baolina kitra maneran-tany ary ambaran'izy ireo petit final. Hitambesarany tsindro kokoa i Emery, mpanazatra ny PSG, raha mihoatra ny Zinedine Zidane, mpanazatra ny Real de Madrid. Raha nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety Zinedine Zidane omaly, nilaza fa toy ny isan'andro ihany no fanomanana ity lalao ity. Ry zareo raha teo no ampiatrano lalao ao amin'ny Santiago, ka manana ny mpilalao faha-12 eny an-kanja. Andrasana araka izany izay hitranga ao Santiago any alina, satria toa zary maivamaivana ny lalao faharoa izay iona ny FC Porto sy ny Liverpool, tafiditra ao anatin'izay ampavalon-dalana mandroso ny Ligue des Champions izay. Gundogan. Oh, look at that. How cool was that? 2 on the night for Ilkay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia roa taona aotiorina ampy ny pirofo rehetra ampanganan'ilay Premier Ministre israeliana Benjamin Netanyahu ho ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana any toerana. Mbola manao ny asany izy hatreto. Fanidina Sany France 24. Miandro ny fanapahan-kevitry ny procureur général ny ao Israely manoloana ny fiampangana na arahana pirofo izay voalaza ny mpitandro filaminana mahakasika ny Benjamin Netanyahu ilay Prime Ministre ao an-toerana. Fanapahan-kevitra izay mety aharitra andro maro, saingy tsy milaza kosa izany fa tsy ampiditra nyity Prime Ministre israeliana ity ny procureur général amin'ny raharaha roa no lazain'ny mpitandro filaminana azy. Araka ny efa nitranga ny taona lasa, tsy matahotra ny andray fepetra ny fitsarana israeliana manoloana ny ataon'ny mpitondra fanjakana ao aminy. Isan'ny voalaza ny mpitandro filaminana izay ampangana azy ny nahazoana fanomezana izay mitetina hatramin'ny $10,000. Iampangana azy ihany koa ny fisian'ny firaisana tsokombakomba tamin'ny tompona gazety iray any toerana. Talohan'ity fiampangana nataon'ny mpitandro filaminana ity, mbola nisy ny fanambararana nataon'ny Benjamin Netanyahu tamin'ny fahitalavitra izay nilaza ankolaka ny amin'ny tsy mahadiso azy.
mbola manohy ny asany kosa izy amin'izao fotoana izao. Na izany azy tsy voadery ny ametra-pialana avy hatrany ny tenany raha toka tsy vita avokoa ny dingana rehetra amin'ny fiampangana azy raha ny nambaran'ny mpahay momba ny lalàna ao an-toerana. Efa eo ampelantanan'ny procureur araka izany ity raharaha ity. Alohan'ny sarana diverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity. Ny farana androany ilay team building nataon'ny gouvernement tamahafaly solonandrasana tany Mantaso ho fampahafantarana sy ho fanatanterahana ny vinina 3 ny flo rajon européenne ny antony izay mampametratra mpanontaniana ny vahoaka. Maro ireo zaza no maty alohan'ny faheritaona ny vokatry ny infection néonatale tsy mbola nisy ny vahaolana maty paika manoloana izany. Ary farande andro iray natokana ankarazana ny andro ny mpifankaty ny androany fa 14 febroary. Kolotsaina vahiny izy io ary efa mahazo vana eto amintsika. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.